Amin'ny anaran'ny filohan'ny firenena malagasy sady filoha faratapon'ny Marboninahitra son excellence Rajaonarimampianina araky ny fahefana nomena zaho Andriamatoa Helson Brisson RF vice-président de l'Assemblée nationale dia manapaky ty riban ny lapantanàna Saint Augustin vaovao hitondra fampandrosoana maharitra sy firoborobona amin'ny ty birao ity ary filamatra ny commune rehetra ato anatin'ny faritra atsimo andrefana. Nahazo birao fiasana ny commune Saint Augustin district Antonara faharoa famatsiam-bola avy amin'ny malala-tanana. Tamin'ny ihany koa napetraka ny poste fixe ny gendarmerie am-pirenena mba hitandromana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Nambaran'ny ben'ny tanàna fa ho avy tsy ho ela ny jiro eto Anatsony. Ty tanàna Saint Augustin ty dia tamin'ny andro chef de canton dia efa nisy zany chef de canton zany teto tamin'izay andro zay. Nefa tsy nisy zany gendarmerie zany hatrizay. Fa androany zany dia sahorany ny commande gendarmerie indrindra fa ny secrétariat ny gendarmerie izay nanome fahalalahana zany nanome zany gendarmerie zany hipetraka eto amin'ny commune Saint Augustin ankehitriny. Zava-dehibe zany aminay zany dia hitanay fa miasa dia miasa zany ireo ny Andriamatoa Rajaonarimampianina satria mijery ty resaka miady hatsany amin'ny resaka fandriam-pahalemana ty zany ny zavatra iadina. Marina tokoa raha président de la République ankehitriny miady amin'ny fandriam-pahalemana satria tsisy fampandrosoana vanona raha tsy fandriam-pahalemana no atao. Karaha nanao ny fangatahana iny zany zahay tonga dia avy hatsany nanenky ny commande ny gendarmerie aty amin'ny farim-piadidina dia amin'ny faritany-Tuliara isaorana ny général manokana ny zavatra zay satria tafapetraka androany gendarmerie zay nameana zava-dehibe zany zavatra zany. Ray na roa volana eto zany dia isy élection territoriale zay programme anasany fanjakana Rajaonarimampianina mihitsy zay dia tonga ty aminay tokoa zay zavatra propagande natao ny Rajaonarimampianina. Isaorana ny folo alin-dahy araka tenin'ny préfet itao nandamina ny rindra fanametrahana ny poste fixe ato amin'ny commune-tsika ary isaorana nyreo anatsika zay mba nisy vokany ihany teo nisy ny jama zay mba nisy ny ara-niasa amitsika tamin'ireo tsy fandriam-pahalemana zay torohevitra efa nomenatsika rehetra. Nambaran'ny filoha lefitry ny anteny-meram-pirenena fa miasa ny fitondram-panjakana vokany izao fitokanana zava-bita izao. Andro re bevata ny andro androany izay nametsarana ara-pomba ofisialy ny ben'ny tanàna Saint Augustin izay ben'ny tanàna voalohany tamin'izao repoblika fahaefatra izay tariny filoha son excellence Rajaonarimampianina Marsial. Ben'ny tanàna izay natolotsy ny antoko vaovaon'ny Madagasikara izany ben'ny tanàna napetraka ofisialy zany tompolaisy tompoany. Dikan'izay ben'ny tanàna tsy mandondombaravara favatra ny demilitsy tompolaisy tompovavy. Zahay dia tsy mamelanao irery fa ao andambosina mandrakariva mitodika aminao zahay Andriamatoa filoham-pirenena malagasy Rajaonarimampianina mitodika aminao satria zao eto ny préfet sy ny district fa tokony hizara telo Tuliara 2 ary tafapetraka any aminao filohan'ny repoblika ny fangatahana tafapetraka any amin'ny ministre ny atitaly sy ny mpanapariam-pahefana ny fangatahana hoy zahay amin'ny rahalahy hoe tokony hizarana telo tahaky ny Fianarantsoa 2 tamin'ny fotoan'androny i Tuliara 2 koa ankehitriny. Dia zao no mahitanay anazy mba ho fantasinareo vahoaka tsy mandady aro. Distrika manombo Ankiloaky zay manomboka ao amin'ny commune rurale ny Soahazo ka mipaka amin'ny commune rurale ny Ankilomaliniky manombo tsy fota ao anatin'izany ka chef-lieu-n'ilay distrika ao Ankiloaky distrika anankiray. Faharoa distrika ny Fiherenana chef-lieu ny distrika ao Miary manomboka ao Belalanda ka hatrany Behopy ka mipaka ao amin'ny commune Betsinjaka. Distrika fahatelo distrika ny Onlahy chef-lieu Saint Augustin.
manomboka avy amin'ny commune Foetsy ka mipaka any amin'ny commune rurale Nonolahy. Reo zany Andriamatoa filohan'ny Repoblika no fangatahanay vahoaka ny Tilerade manontolo zay soloko vava eto ambara eto horentany horendady koa misy dikany no antony amohanany zany. Manaraka an'izay ho an'ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa dia ao andambosinao zahay Andriamatoa filohan'ny Repoblika raha isona didinao izahay solombavambahoaka dia 5 taona ny faharetanay torak'izay ihany koa ny antemeran-doolona ary ny ben'ny tanàna dia 4 taona ianao filohan'ny Repoblika 5 taona dikan'izay ny vahoaka no nanindrana eo ny lalam-panorenana no mahatonga anay amin'izany fetra taona izany fa ny olombafity kosa tenen'androany dia azo esorina rapitso arakaraky ilay olona nendry azy koa Andriamatoa filoha zahay solombavambahoaka dia eto andambosina mandrakariva dikan'izay ianao ny fidiny vahoaka mivatana tamy alalana vilatsabato miafina dikan'izay dia mitaky ny fandraisanao andraikitra ity firenena ity. Napetraka amin'ny fomba ofisialy ny ben'ny tanàna sy ny lefitry ny telo tamin'ny hoany koa naseho ireo mpanolotsain'ny kominy sy ny filohan'ny Dinabe.